afaka manao alliance amin'ny antoko hafa ve ny RCR. Ny RCR dia amin'ny marassemblement azy tsy misy fanamariana hoe antoko zao na antoko zao fa rehefa responsable ka misy vondrana citoyen responsable koa any dia afaka na association na parti politique na iza dia afaka miaraka amin'ny RCR hoe condition ray ihany anaova rafitra fa tsy hoe andao hitady seza nandoaka fahefana dia andoaka piliny mpitondra dia atao zinanatsika raha mbola zay ny eritreritranao dia aza mitady anay fa lany andro ianao satria zay tsy maniry an'izany zavatra zany fa nivarotsy lokanay hitanay ka noho izany mahitsitsy zay teny zay fa zay ny marina noho izany mandray anao antanandroa izahay hitondra ny expertisenao hitondra ny expérience anao hitondra ny fahalalanao rehetrarehetra entina manavitra amin'ny Madagasikara. Dia misy ny olona mametraka fanontaniana hoe ny RCR mitodika ihany amin'ny olona nianatra tsy tompoko tsy marina zany fa misy valeur anankiefatra ny RCR. Valeur voalohany no tanysaiko eo dia ny complémentarité mifameno ny RCR laza razafiason tsy mafety domaine rehetrarehetra fa afaka mandray ny rehetrarehetra zay ifameno aminay dia tsy misy fanavahana foko, tsy misy fanavahana finoana, tsy misy fanavahana saranga, tsy misy fanavahana volokoditra fa rehefa citoyen responsable ianao mandray anao ny RCR. Dia ny valeur faharoa consensualité tsy misy fanapa-kevitra irery ao fa rehefa misy décision dia alefa voatena any amin'ny sehatra tsirairay ihany fa tsy hoe isy assemblée générale isan'andro akory fa ao anatina commission anankiray ohatra ka isy décision raisin'ny commission dia ao izy no mivote ka rehefa mahita consensualité zareo hoe dépasse ny majorité satria ao anaty tany démocratique tsika dia mazava be fa lany le décision. Ny valeur anay fahatelo na ny sotoavana fahatelo dia ny partage de responsabilité na samy tompona andraikitra fa tsy hoe rehefa mahomby dia geste laza na geste ny membre hitany amin'ny anao manjery hoe zay ny tena nanao an'ity fa misy olona tsy misy télé tsy hitanao maso fa mandray anjara be deaibe amin'ny fampandrosoana ny RCR. Noho izany raha misy fahombiazana dia samy tompona andraikitra ary raha misy tsy fahombiazana dia samy tompona andraikitra koa ato anatin'ny RCR fa tsy hoe ilaza mihitsy no tsy mahay nininina ka raha tsy mahay nininina dia anareo ambadika rehetrarehetra koa tsy mahay nininina daholo satria anareo no mampiteny anay eto hoe zao président tenenina fa zao ny domainako za nianatra momba ny douane dia zao zao no resahana momba ny douane. Ny zany samy tsy mahay nininina daholo tsika rehefa tenenin'olona laza hoe tsy mahay nininina. Raha mitenin'olona hoe mahay be le laza dia samy mahay be daholo le zany ny RCR rehetrarehetra satria na ny fampitana zao sary zao dia mila fahaizana raha tsara zao dia ny RCR rehetrarehetra no ilazana fa mahay daholo. Ary ny valeur farany dia ny neutralité religieuse et ethnique tsy asianay cérémonie religieuse mihitsy ny événement rehetra ataon'ny RCR satria anahirana anay ny eritrrehetra ny Andriamanitra izy no antsoina eto nefa zay rassembleur ka ho asiana culte karazany be deaibe ve zany alefa aloha ny bouddhiste dia avy alefa ny kristianina dia alefa ny an'ny silamo dia firy zany any culte ho atao raha ohatra ka ho considérena daholo mbola tsy tany saina ny karazam-piangonana dia tsy possible zany fa samy mivavaka any an-tranony any ho an'izay mino ho an'izay tsy mino moa koa citoyen responsable izy rehefa tonga eo tsika dia ny RCR no resahantsika tsy manavaka foko koa izay fa izay tsy d'accord na tsy manaiky novinanoviana ny amin'ny fampidinana samy malagasy fa raha mieritreritra anao ny anilika merina na ny anilika côtier na ny anilika sianaka dia tsy mety amin'ny RCR zany fa rehefa malagasy ianao manakara-panondro mitovy amin'ny anao hoe malagasy teratany malagasy dia ampy anay zay ary na eto atoerana ianao na ny ivelany dia ampy anay ihany koa zay zavatra zay fa tsy mitaky zay zavatra koatran'izay tsy mila diplôma miditra RCR tsy mila fananam-bola miditra RCR fa azo antoka fa raha olona manana fofinaina ianao dia misy ilana ianao dia ny andraikitra ao zany any amin'ny base satria zay mifantaina manaraka hoe inona zany no andraikitra any fotony. Étape numéro 1 zany andefaso SMS ary ny olona rehetra nanao contact hoe mitaky fanovandravitra i Madagasikara dia intéressé le olona dia regroupena dia formena rehefa mandeha formation satria efa misy formation de formateur amin'ny RCR dia amin'izay fotoan'izay misy formateur amin'ny tonga manazava le fanovandravitra hiconscientisena le fiarahamonina dia miaraka mirosotsika makany amin'ilay fanovandravitra.